etaeta ao anatinao ao hitadiavanao an'Andriamanitra. Aza mijery olombelona. Ary ny olona anankiray raha tena mila zavatra dia mampiseho etaeta. Jerevony ny Bartimeo teto fa tena napetrany tsara hoe ry Jesosy zanaky Davido mamindrafo amiko. Niezaka nampangina azy ny olona fa tsy nety nampanginana mihitsy izy satria nisy zavatra nitadiavany. Maro amintsika nefa riavana no mila zavatra amin'Andriamanitra fa nendray tsika tsy manana etaeta hitady an'le izy. Nendray tsika mbola ampanginana dia tongotro. Tsy afaka dia tongotro za tsy andeha akany. Nendray ianao mety mbola ampanginana tsy fisina frais. Mety mbola betabe ny zavatra mampanginanao manoloana ny zavatra tadiavinao amin'Andriamanitra. Fa teto Bartimeo dia tsy azo nampanginana mihitsy. Misy riavana fotoana ilana karazana vavaka anao mihitsy mila mitabataba. Misy fotoana tena ilaina zavatra sahala amin'izany. Ianao le tegna maheno igny hoe tena ao anatina krizy, ao anatina zavatra tena hoe tsy haiko hoe mampatahotra. Mety misy karazana aretina, mety misy karazana tsy fisina rabola, misy fotoana tena ilaina ny karazana vavaka mitaraina amin'Andriamanitra, na hoe vavaka mafy. Ny olona marary hainao tsara fa rehefa marary ny olona anankiray tsy megnatra zany. Rehefa olo marary, tanao ohatra hoe vehivavy marary hiteraka, tsy megnatra zany regny. Volagniny rasazy makarambony ake dia makatra. Ary za tsara nahita viavy efa marary hiteraka mbola nagnatao gystécor ndraiky koa. Zany hoe ny aigna maso jiaby efa nariam-paty agny. Tsisy olo marary be aigna maso zany. Karaha regninao fa marary aminao ny zavatra anankiray dia tsy tokony ho megnatra ianao ny ilazana zany amin'Andriamanitra. Tsy tokony ho hisy zavatra anakatsakana anao hiresaka amin'Andriamanitra. Amen na? Jerevy regny olona hiteraka regny fa tsy megnatra regny. Fa anao ndraindray megnatra. Ny vavaka mafy. Firy moa amintsika asaigny mivavaka zany tsy mahasahy mivavaka mafy atao moramora satria megnatra. Tsy mety anefa zany riavana. Jerevy teto fa nagnary lamba izy. Arak'le marka 10:50 nivakitsika teo hoe dia nagnary ny lambany izy ka niantsamotsamotra. Tsy nahoany mihitsy zany na nisy ny teny hoe zalahy mira mahôla. Ary nendray tsika ampiangonana sahala amin'izao dia tia mifampitsaratsara. Mbo fa dila eky neny viavy igny, mbo efa trop eky neny madama igny. Hoe tsy regnina re izy ny afatrafatra be take igny. Fa ity Bartimeo ty dia tena tsy niasa saina zavatra maro fa nariany hatramin'ny lambany. Tsy niasa aloha izy. Io akanjon'io, io le akanjo fitehirizany, ny fanagnany rehetra. Tagnatin'ny taona fiainany rehetra fa vita ny nagnary azy. Mbola jamba izy teto nefa vonona izy hisaraka amin'le fiainany teo aloha. Satria le akanjo nariany igny le fiainany. Akao fikajianany fatsindoko. Ao fikajianany vola 50. Ao fikajianany biscuit amen'olo ananjy amin'ny skôrory. Satria Bartimeo dia tena nangataka mihitsy. Nahantra. Satria jamba ny masony tsy navita ninina. Dia donc zany igny lamba anazy igny ny trésor-ny. Sira zafy mbola nisy 500 tagnaty posiny tao. Fa nariany ozy izy ny Baiboly ny lambany. Tao daholo ny volany. Ka raha tsy mbola nisy zavatra nafoinao amin'ny fagnarahanao an'Andriamanitra dia aza mieritreritra hiova refy mihitsy ianao. Tadidio zany. Raha anao zany tia hita refy vaovao amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra dia mila mavita mihitsy ianao mitanisa hoe ireto daholo ny zavatra efa nafoiko. Dia raha mitanitsika ianao zao inona mba efa nafoinao tamin'ny fagnarahanao an'Andriamanitra. Raha mbola tsy nisy zany sarotra be ny andeha ilazana hoe niova refy ianao. Ohatra zao Josefa nomeny papany akanjo izy. Nisy akanjo zay nomeny dadany azy. Izy ny Baiboly hoe akanjo misy soratsoratra. Satria Josefa riavana dia tena tiany dadany. Nanana fitiavana miavaka mihitsy Jakoba. Nanoloanany Josefa. Fa jereo fa norovitiny rahalany le akanjo.
aveo nisy akanjo hafa ndray nomeny Potifara anazy, akanjo nandevo. Nalainy vadiny Potifara koa i akanjo igny. Etavela teo. Ary nahazo akanjo hafa koa izy tao agnatin'ny fonja. Ny fandimodimo teo zao ny akanjo ny Josefa. Efa izy gadra tao. De jereo fa rehefa notendrena ho premier ministre izy, de nasaigna naisorona ny akanjony ary tsy maintsy sologna akanjo vaovao. Io akanjo io tsy inona fa io le toetra anao. Toetra. Io le attitude anao. Io le fomba fijery. Io zany mila miova io, fa tsy hoe mbola le teo hatram'izay fogna no ao aminatinao ao. Mila miova. Amen. Io zany le caractère io. Caractère, mentalité. Mila miova olombavao zany ianao raha te hiova rify. Hatramin'ny fomba fijerinao. Amen. Tain'i Jesosy manokana ianao. Ka ity taona diavintsika ty tsy hoe taona vaovao ihany, fa tokony apetraka ao ho fiainam-baovao ho anao. Atsika zao efa ao anatin'ny vanim-potoana ny andro farany. Zay vanim-potoana tsy tokony hanaovana blague tsony. Vanim-potoana tsy tokony avarim-bariana anao tsony, fa tena vanim-potoana mila miambina. Vao tamin'ny alina zay sy mama Zora mba nijery film zay, de nahita regny hitanao regny le zareo amin'ny Simpson. Reo moa mahavita miinventer zavatra mbola ho avy. De hatramin'ny fiavian'i Jesosy io fa hainjareo miinventer anazy. Fa nagagana tamin'ny anjareo moa nomenjareo hatramina daty. Ny taogno tsy fantany fa daty hainy. Eo sa hoe mba efa trop ndraiky ny anjareo ty. De asehoneo ny sarin'olona zay misavoritaka mihitsy ny amin'izany fiavian'i Jesosy zany. Reo karazan'olona manjavo tsy hita. Reo olona miady mihitsy hoe aiza zao, aiza iry. Donc zany riavagna ho tampoka io fiavian'i Jesosy io. Ka so de sanatriny zany ianao mba efa mpivavaka. Ho avy Jesosy nefa anao tsy hiakatra. Zay le mila hiambesana tsara. Zay le mila hifantohanao tsara amin'izao fivavahana ataonao zao. Tain'ny tompo manokana ianao. Ka ity taona ty tena ataovy mihitsy ho fiainam-baovao, fa tsy hoe ny taona fotsiny ny vaovao, fa ny fiainanao mbola tonta. Ary isaky ny mandalo volana vaovao ianao, de tokony ohatran'izany koa. Matoa niova le volany, vaovao zay ny zavatra tiany tompo atao. De zay zavatra zay ny tokony ampagnarahanao ny rythme ny ara-panahinao. Androany zao tsika nomeny tompo andro vaovao, de tokony fanompona vaovao ny miaraka aminao. Fiainam-bavaka vaovao, fiarahana amin'Andriamanitra vaovao. Zay mahatonga nyty fiainantsika ty ataon'Andriamanitra miavance fa tsy miemotra akory. Zay mahatonga ny olona antitra fa tsy tanora akory. Satria mandroso ny fiainana. De aiza ny ara-panahinao anatin'izay fandrosona zay ve mba magnaraka an'izany sa mijanona amin'izay itiavanao anazy. Dinio tsara manomboka zao reo karazana namandratsy. Am'izao lasy moa fa tsy de misy tsony angambany, tsy haiko faran'le mikotrola marigny raha mbola mahavita mandeha mifandrondrogno eraky tanàgna jiaby ty. Donc zany tokony andinika ianao hoe Andriamanitra mihitsy efa milimité hatramin'ny tany andiana. Andriamanitra mihitsy efa milimité hatramin'ny lera tokony voahana, de tokony ampitombonao ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Tokony ampitombonao fagnamasinanao tegnanao. Tokony ampitombonao ny fandinianao tegna hoe aiza daholo any teboka mbola mahararaka anahy. Aiza daholo ny zavatra tokony hatsaraiko amin'ny fiarahako amin'Andriamanitra. Satria na lera ivoahana am'izao fa voafetra. Tany azonao andianana voafetra. Fa raha olona ho am'izao mbola hoe igny mbola mifanjozoy eraky tanàgna jiaby, ngambany efa olo fa mikotrola mafy. Fa raha olo mahazo ny raha migny tsy maintsy tafandinika kely hoe alora nga mafisina ny fifankatiavana agnatin'ny tokantrano, amafisina ny fiainam-bavaka. Eo zany jerevo tsara ro namandratsy rehetra mila isarahana. Io zavatra mamatotra anao io ialao mba hatonga anao hiaina fiainam-baovao. Adinoiny lasa. Amen.
satria efa miandry anao le hoavy vaovao. Raha misy olona tokony avela eloka zao ny fotoana famelan-keloka riava. Fa tsy mbola lotovinao fogna fonao ny amin'izay zavatra tsy tianao na halanao. Sasa zao tsy mba mandinika an'izany izy fa ohatrany hoe ndesiny agnararoatra agnanovagna repos ndraiky hono ny confinement. Fa tsy mba andiniany ny tegnany. Jerevo sao dia mbola misy zavatra tsy milaminao fa ho tampoka ny fiavian'i Jesosy. Ary raha sagnatria ianao tsy tsara homana dia hanegnina ianao. Ianao nefa maheno toroteny isan'andro, maheno fampianarana. Ka aza mandany fotoana fa tsy manana fotoana lava intsony ianao. Ary zay mahatonga amin'ny Baiboly milaza hoe araroto izy ny andro azo anao vantsoa fa miaratsy izao fiainana izao. Alleluia. Jerevo zany ny zavatra nasehon'ny Bartimeo teto. Nafahany ny tombo dia nampiasainy ny sofiny. Jerevo tsara fa nanontany izy ovy marao izy olo mandalo zany. Masonazy tsy mahita fa nampiasainy tadignina azy. Iza ozy zany mandalo zany. Donc zany Bartimeo jamba fa tsy moa. Zany hoe raha te hitombo ianao aza manahirana ny sainao amin'ny zavatra tsy anagnanao fa zay anagnanao ampiasao mba hitombonao. Alléluia. Ianao zao mety tsy manana zavatra marobe fa za mino fa manana toroteny be da be no azonao henonana ny tokantrano. Niny Bartimeo teto tsy afaka nahita ny masony fa ny sofiny kosa afaka nandre ary ny vavany afaka niteny. Dia jerevo ny refin'ny Bartimeo fa nampiasainy ny sofiny. Ary tsy vitan'izany fa ny tongotro nazy koa tsy nalemy dia rehefa nijanona Jesosy dia nanatony izy. Nampiasainy koa ny tongony riavana. Niteny mafy tamin'ny vavany izy. Zany hoe zay nanagnany rehetra nampiasainy. Fotoana zao ampiasanao zay anagnanao rehetra hoentinao manao ny sitrapon'Andriamanitra. Alleluia. Fa Bartimeo tsy nifantoka tamin'ny fahajambany. Ary tsara namerimerina an'izany zalazany zalajambe. Vakio Baiboly fa izy tompotegna tsara mba niteny mihitsy hoe izy dia jamba. Ny olona mitantara no milaza hoe Bartimeo jamba. Fa izy tompotegna tsara ny deklareany zany tamin'ny vatany hoe izy dia jamba. Eo no agnisan'ny tsy mampitombo kristianina maro. Izy lasa mifantoka any amin'ny faiblessiny au lieu dia hifantoka amin'ny zavatra tokony ho vitany. Ary agnisan'ny mahataraiky fiainana zany. Alléluia. Bartimeo ihany koa dia nanana vision. Nanana fijery lavitra izy. Izy zany tonga amin'ilay fomba fitenenana hoe jamba nahiratra. Nanana vision izy. Tsy matao an-tsainy mihitsy dia hoe mba hampahiratana ny masony. Dia vao nipetraka zany question zany dia efa zany foana ninazy. Izy zany izy mandehandeha andavanandro io efa misy raha mipetraka agnaty saigny ao hoe za andro raiky mampahiratra masoko teo. Andro raiky mampahiratra masoko teo. Zany foana ninazy. Ka atsika riavana raha te hitombo mila misy tanjona mazava zay mafana mirehitra ao anatintsika ao. Vao mivoaka ny tragno ianao tokony efa miaraka amin'izany tanjona mazava zany. Raha mba apetraka aminao zao ny question napetraka tamin'ny Bartimeo hoe inona ny tianao atao aminao? Mba efa misy valim-panontaniana karan'izany ve aminao ao? Ary jerevo tsara fa i Bartimeo aneka nahantra. Azony natao tsara nangataka ron-jariko miaro hena. Satria mety possible nona izy. Azony natao tsara mba nangataka vola 10,000 hinana ny lasopy amin'ny dizy. Fa tsy nanao an'izany izy. Fa fantany tsara hoe aiza ny fototra mampanahirana anazy. Ka ny olona manana vision amina fiainana dia mila mahafantatra hoe inona ny bazin'io fiainanao io. Inona amin'ny fiainanao zany mila kitian'Andriamanitra dia mandeha ny zavatra rehetra. Inona amin'ny fiainanao zany mila kasiany tagnan'Andriamanitra dia misosa amin'izay raha jiaby. Fa indraindray tsika riavana zao raha mba anontaniana inona ny tianao ataoko aminao mba hanambadianako vazaha. Raha nambady vazaha manao ko magnino.
tsy hitanao coronavirus akagny androky inona ny tianao atao aminao mba hiasako amin'ny dinateky tsy regninao ry lazany raha koa va izy fandana zany mba mijery apetrao tsara hoe inona ny tianao ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao dia ianao zany na anao mandeha bazary na amin'ny andro mandray na andro antoandro na arivariva velona be agnatinao zany etaeta zany dia jereviny ny Bartimeo teto fa nanana zavatra marobe hoa izy nanahirana anazy fa izy tsy nitonantonagna ny amin'ny zavatra namaika satria misy teny frantsay zay hoe ce qui est bon izy c'est l'ennemi de ce qui est meilleur amin'ny fiainana zany misy ny antsoina hoe bon ary misy ny antsoina hoe meilleur ny bon nefa matetika ennemi ny meilleur dia neny Bartimeo tsy tany amin'le bonne maika anazy fa tany amin'le meilleur dia ianao mila mamantatra hoe inona ny meilleur zay tianao mba ho kasian'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao da iny tompo ianao alleluia raha ianao mba napetraka taminao zany question zany mba inona zao mba navalinao atsika rehefa mila miaraka amina vision foana isan'andro zay afaka tonononao ao anatren'Andriamanitra matoa mbola tsy mahavaly fanontaniana ohatran'ny Bartimeo ianao dia midiky zany fa tsy manana vision ianao amin'ny fiainana tsy manana vision raha anao zany zao nanontaniana inona mety mba navalinao atsika zany mila mandinika isan'andro san'andro mijery hoe inona ny fototra ampiaingany fiainam-panahinao io inona ny fototra atonganao ho goavana amin'izay amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra alleluia amen tadidinao zany le nanao an'le témoignage anankiray ndray andro nisy kamaradina filoham-pirenena kamarady be nio filoham-pirenena io nga dia nanendry andreo karazana tompona andraikitra maro samihafa ny filoham-pirenena dia mba nanontaniany zany nga ary ninao mareo mba ino raha mba ndeha ataontsika anao ozy nga fa za tsy mila plasy zay fa raha mba tiako izy rehefa anao izy mamoro olo marobe regny dia antsova masony olo re za izy hoe irino meilleur amiko zay fogna izy raha mbo tadiaviko fa efa plasy maventy be ho anao izy izy arao izy président io kay tsy tianao raha atao ambassadeur ianao tsy tianao ve anao raha atao ministre tsy tianao ve anao raha atao an'izao atao an'ry izy ga ny tegna tiako izy dia anao miteny amason'olo jiaby fa izaho dia tegna namanao ary fihinonao masonjare ke dia averimberegny mihitsy hoe aza misy raha agnadinosoko anao mandrakizay ejagay ary tena tsy niala tagnatin'ny saigny zany zay hoe rehefa mamaky kabary amin'ny vahoaka rehetra anao izy dia mba présenteo za hoe tegna namanao akaiky ny fonao mihitsy izay zavatra zay ry lasainam-bavy no namadika ny fiainan'ity olona ty ho grand homme sady lasa mpanan-karena be izy amen ary tegna nahagaga olona ny fiovan'ny fiainany satria fantany zany hoe aiza le teboka ahafahany miainga fa raha anao zao nanontanian'ny président dia oraony amason'olo ndraiky raha nangahoanao za ataovy bizou masinjary nefa mitondra ino moa zany jerevin'olona mpandiny javatra fa ainy ny teboka ahafahany fiainany miova dia zay zavatra zay mba dinio kely raha te hiova refy ianao aiza le teboka tianao ho kasian'Andriamanitra mba ahafahany fiainanao miova tainy Jesosy ianao alleluia jerevy tsara fa tegna nahagaga olona mahantra ohatran'ny Bartimeo tsy nangataka vola tsy nangataka tragno tsy nangataka vady fa mba ampahiratina ny masony nangatany satria fantany fa tao no fototry problème ny Bartimeo
Jereo tsara fa le hoe bara. Le bara ne ka zavatra mifanohitra. Le dikan'le hoe Timeo mpanefoefo. Fa le bara zany contraire. Le Timeo, bar Timeo. Dia jereo tsara fa voalazan'ny Baiboly fa zanaky Timeo. Zanak'olo nanana izy azy zany nga. Fa noho izy jamba dia simba ny fiainany. Dia jereo tsara amin'izany ny olo mandinitra. Ainy zany taizany fototry olana anazy tao amin'le fahajambana. Ka anao zany mila mba mahita hoe inona ny fototry io fiainanao io mahatonga anazy io tsy mety midécolle, mahatonga anazy io tsy mety mandroso, mahatonga anazy io tsy mety mitombo. Aiza le teboka mila etsehan'Andriamanitra. Anao tompotegna mila mahita an'izany. Jereo fa fantany Jesosy ange le izy. Fa mbola nametraka fanontaniana Jesosy hoe ino ma rô izy ny tianao andeha ataoko aminao. Olo efa hita fa tsy mahita zao. Mbola metrahanao question. Satria mietreritra Jesosy hoe sao dia tsy important aminazy aby raha important aminahy. Tahin'Andriamanitra ianao. Jereo ange ry havana fa mahatonga fiainan'olona tsy mety miovana dia zany daholo. Tsy hainy ny magnavaka ny bon sy ny meilleur. Tsy hainy. Araka izy ny volaniko teo hoe ce qui est bon est l'ennemi de ce qui est meilleur. Ary matetika mahatonga ny fiainanao tsy mety tonga amin'ny antsoina hoe meilleur dia satria tia zavatra bon ianao. Tia raha tsara. Tia raha mahafinaritra. Alléluia. Hitahantsika rehetra Andriamanitra. Amen. Fantaro zany ny zavatra prioritaire amin'ny fiainanao. Satria avy amin'ny prioritaire no mivoaka ny antsoina hoe secondaire. Raha vao tsy mbola mahafantatra ny antsoina hoe prioritaire, aza mieritreritra hitan'le secondaire. Betsaka ny olona tsy mahay an'izany amin'ny fiainana. Fa zay raha tiatiany igny no ataony. Fa tsy mijery izy ny prioritaire amin'ny fiainana. Dia mazava ho azy tsy hivoaka mihitsy na oviana ny secondaire. Mety manana namana mpanambola be anao zay mahavatra magnome zavatra anao. Aza variana amin'ny zavatra omeny. Fandana ianaro ny fomba natonga anazy manana. Ianaro ny fomba mahatonga anazy afaka manome anao. Alléluia. Ka Jesosy ry havana tsy nametraka ny tenany hoe izy grand zany mihitsy tamin'izy teto ambony tany. Fa ny olona foagna matetika no miteny hoe mpampianatra tsara. Ianao le Kristy zanak'Andriamanitra. Fa Jesosy tsy sary mba nagnambara ny tegnany zany. Ianaro zay toetran'i Jesosy zay. Fa matetika koa mahatonga antsika tavela amina fiainana dia tia poerapoera. Vao mihaona amin'olo anankiray ianao dia lazainao fa hainao daholo raha jiaby. Dia farany tsy tia hampianatra anao le olona. Tsy tia hiteny zavatra maro aminao le olona. Dia lasa au lieu dia hitombo refy ianao, tsy nitombo vokatry zavatra zay. Alléluia. Ary rehefa nihaona tamin'ny Bartimeo Jesosy tsy nametra tagnana mihitsy izy. Vakio nge hitantara io fa tsisy fametran-tagnanao. Tsy nisy fihetsika hafa nataon'i Jesosy teto fa teny no nambarany. Ary rehefa avy ny teny Jesosy tonga dia nahiratra ny mason'i Bartimeo. Amen. Ny secret mba hatoroko anao zany ndana mba hinoya zay teny lazaiko anao. Satria za eto ampitenenin'Andriamanitra ahoentina hanovana ny fiainanao. Fa maro amintsika moa zao mandigny petra-tagnana amin'izao lasity fa tsy manjary mifampikasikasika. Sahirana e. Zany hoe tia ampitombo dimension anao Andriamanitra dia nataony mihitsy tsy afahantsika mifampikasokasoka fa mba hinonao zay teny lazainanao. Vakio io tantara io fa tsy nametra tagnana tamin'ny Bartimeo Jesosy. Fa ny zavatra nataon'i Jesosy dia niteny tamin'ny Bartimeo. Za koa eto androany mety possible tsy hametra tagnana aminao fa ny zavatra ataoko androany dia hiteny amin'io fiainanao io. Hiteny amin'ny probleminao io.
ary mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy zay rehetra manana olana eto androany andray vahaolana mahagaga avy amin'Andriamanitra ne ianao. Zay rehetra marary andray fanasitranana avy amin'Andriamanitra ne ianao. Zay rehetra ao anatin'ny tsy fisiana arabola andray famatsiana mahagaga avy amin'Andriamanitra ne ianao. Raiso izany fahasoavana izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Zany karazana fankatoavana zany relasiana bavy dia fitombona rivy. Hatramin'izay ianao mety nisy zavatra nahazatranao tamin'ny fiarahanao tamin'Andriamanitra hoe tsy maintsy ametrahan'olona tagnana, tsy maintsy atao an'izao. Fa za milaza aminao fa afaka miasa amin'ny fiainanao amin'ny alalan'ny feo Andriamanitra. Anao miaino an'izany feo zany dia efa misy zavatra mitrangany amin'ny fiainanao any. Anao miaino an'izany feo zany manomboka manjavona ny aretinao. Anao miaino an'izany feo zany manomboka mamatsy ianao Andriamanitra ary miregle zay tsy vitanao miregle anazy hatramin'izay. Mino an'izany ve ianao? Alleluia. Alleluia. Amen. Amen. Alleluia. Tainy tompo manokana nenao. Jakoba ihany koa ry havana dia niteny tamin'ny zanany rehetra hoe jereo fa zay zavatra nilazainy Jakoba tamin'ny zanany jiaby tanteraka daholo. Rehefa hitsodrany zanany zany Jakoba dia teniny nataony. Dia zay teniny lazainy tanteraka. Zay ilay antsoina amin'ny teny frantsay hoe puissance de la parole. Ny zavatra rehetra ilainao io dia efa napetraka Andriamanitra ao am-bavan'ny mpanompony. Na inona. Fa raha mbola tsy mitombo refy ianao dia ny tagnan'ny mpanompony no andrasanao fa tsy le afatra nampitondran'Andriamanitra ny mpanompony. Rehefa manomboka mitombo refy ianao, manomboka miandry zay teny lazaina. Satria jerevo tsara fa ny namoronan'Andriamanitra n'izao tontolo izao dia tamin'ny alalan'ny teny. Jerevo ny fomba fiasan'i Jesosy fa fotoana vitsy kely Jesosy nametra tagnana zany. Fa presque teny daholo ny nampiasainy. Hatramin'ny namoaka ny Lazarosy avy tao am-pasany, teny nampiasainy. Androany koa hiteny amin'ny probleminao io hoe tsy maintsy resy io amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy maintsy mitsatra io amin'ny anaran'i Jesosy. Rava zay mety ho endrika tendrombohitra eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Amen. Amen. Maro amintsika ry havana ny matetika magnaja n'Andriamanitra fa indraindray antsika tsy manana fatakarana mba hanaja ny mpanompon'Andriamanitra. Nefa misy teny frantsay zay milaza hoe si tu veux boire de l'eau izy va voir les robinets. Raha ianao mpanao tsinitsinina robinet aza mieritreritra andeha hisotro rano. Raha anao zao te hinagna oviva tsy maintsy mahay mitazona tavoahangy. Marina fa le rano ao anatiny tianao sotroina fa mila hainao koa mifandray amin'igny tavoahangy. Ny fitiavantsika n'Andriamanitra dia mampianatra antsika ahay hanaja zay ampiasain'Andriamanitra. Satria mifamatotra amin'izany zavatra zany no ahafahan'ny fahasoavana mikorina amin'ny fiainanao. Ahafahan'ny herin'Andriamanitra miampita mankany aminao. Alleluia. Amen. Za zany impossible afaka miteny zavatra anankiray ho anao androany zay afaka ny hitranga aminao eo no eo. Mino an'izany ve ianao? Fa ny zavatra mba engaviko anao mba mino ianao. Alleluia. Misy olona nery avana miteny zavatra mifatezerana fa tonga dia tanteraka. Ianao ve tsara nahita olo karan'izany? Izy vignitra igny izy nizaka igny tonga dia tanteraka. Zany nefa eto tsy tezitra. Amen. Tsy tezitra za eto fa regniko mihitsy za zany falifaly. Ary za eto androany hitsodrano anao. Ka tongava saina manomboka androany aoka ho mailo ianao fa misy zavatra eto amin'ny alalan'ny vavan'ny mpanompon'Andriamanitra. Alleluia. Ary mila mino ianao fa hitranga aminao zany. Mitsangana moramora ianao mitoerana misy ianao fa hivavaka ho anao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy sanato amin'ny lanitra ny tananao anankiroa fa hivavaka amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy no andraisako ny hery sy fahefana
andravako ireo karazana fahazaran-dratsy zay niazona ny fiainanao tsy mandroso hatramin'izay. Na inona fanomponao an'Andriamanitra tamin'ny fahazarany, didiko iova zany manomboka androany atonganao hitombo refy ara-panahy. Na inona fomba fijerinao hatramin'izay manoloana ny afatra zay renesinao eto amin'ny toerana ity, tononoko hitombo refy ianao manomboka androany. Miantso ilay fananaina avy any an-danitra anomeanao fiainana amin'izao fotoana izao. Amelombelona ny fananao, hitondranao eny amin'ny tany lonaka neny ny ositr'Andriamanitra androany. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy ilay fanany fankatoavana hitoetra ao anatinao, hiraikitra ao anatinao. Tononoko fa hiova dimension ianao manomboka androany. Ny herin'Andriamanitra hanovanao ho lasa olom-baovao. Ny ositr'Andriamanitra hanampy ianao ho lasa mpandresy fa tsy ho resy. Ary mitsodrananao ho lehibe fa tsy ho kely, ho lohany fa tsy ho rambony, ho ambony fa tsy ambany. Ary zay rehetra marary didiko mandraisa fanasitranana, raiso ny fanasitranana, raiso ny fanasitranana, raiso ny fanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ho anao zay ao anatin'ny tsifosina, ao anatin'ny olana maro samihafa, manonona ny fahagagan'Andriamanitra iregle ny situationao rehetra. Ho anao zay miandry zavatra, manonona fainganam-pandeha avy amin'Andriamanitra hikasika ny zavatra andrasanao. Ho feno hery ianao androany maraina noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy, manonona teny amin'ny androany ity, aoka hiatsara ny fiainanao, aoka hiova ny fiainanao, aoka ho tahin'Andriamanitra mihoatra ne ianao amin'ny anara maherin' Jesosy. Samy misaotra ny tompo zasy ianao. Misaotra anao zay tompo, misaotra anao zay fanamasina, mankalaza anao zay, manome voninahitra anao zay, mitsaoka anao zay, mioby anao zay. Faly zay tompo satria nampianarinao zava-panahy indray androany, natoronao anay teto androany tompo, ny amin'ny tokony ataonay, ny amin'ny tokony ho fomba fijerinay, ny amin'ny tokony ho fomba fisainanay. Tehirizo ara Jesosy ny vahoakanao mba tsy ho varimbarina, mba hifantoka amin'ny zava-panahy, mba ho feno fanoloran-teny, ho feno fanamasinan-teny, ary ahitandrina ny didin'Andriamanitra. Misaotra tompo, misaotra fanamasina amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Ai ny tompo eny any, ny mandamina ny fiainako androany. Ai ny tompo eny any, ny manafaka izay mazoa eny any, tena any, ny manao mihoatra izay no fisiko eny any, tena any, ny manao ayaraky saitiny. Alleluia, amen. Mazoto toerana ianao. Zay ny fotoanantsika teto androany maraina, dia misaotra antsika rehetra naharitra hatramin'ny farany. Fiadanan'ny tompony manao. Nozasenao anatanteraka. Manaraka antsika ny fahasoavana. Be blessed. Ziona firaisana, ziona firaisana, ziona firaisana. Toy izao ny fandaharam-potoana mandritra ny herina andro ao amin'ny fiangonana ziona firaisana Ambolomadiniky. Alatsinainy maraim-baovao isaky ny amin'ny 10 ora sasany, talata sy lakamisy délivrance isaky ny amin'ny 7 ora maraina, fitoam-bavaka kosa ny amin'ny 10 ora sasany arivo. Zoma fitoam-pifadiakanina manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 3 ora tolagandro. Ny alahady maraina amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 10 ora fidirana voalohany, amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora fidirana faharoa. Ny hariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro mirava amin'ny 10 ora hariva. Fiangonana ziona firaisana zato metatra mitsofoka aorian'ny coopérative Transexpress Ambolomadiniky. Laharana ifandraisana 034 43 858 15 033 75 348 69. Manaraka antsika ny fahasoavana ziona firaisana.